atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanira. Mbola tsara nareo jiaby magnaraka ny fandaharana ary soragna ny safidinareo miantefa amin'ity radio Fanira ity mba hagnaraka ny fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra arosy ny eglizy ho antsika niany ity. Miamandroso amin'ny famaranana ny taona liturjika atsika amin'izao Alahady fahatelo amby telopolo mandavan-taona taona by izao. Ka zay indrindra no anoloran'ny eglizy ny loha hevitra amintsika niany hoe hiverina i Kristy amin'ny farandro. Iaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra aritsika. Ny vakiteny voalohany, boky ny Daniel mpaminagny, toko fa 12, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Amin'izany andro zany, hitsangana i misely ilay filoha ambony, izay miandany amin'ny zanaky ny firenenao, ka amin'izany no hoandro pahoriana tsy mbola nisy toazy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Amin'izay dia hovovonjy ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra eny amin'ny boky. Ary maro amin'ireo mandry eo amin'ny vovotany no ifoha. Ny sasany amin'ny fiainana mandrakizay fa ny sasany ho amin'ny latsa amampanariana mandrakizay. Zay ho efa hendry hamirapiratra ohatra ny famirapiratry ny lanitra ary zay ho efa nitarika ny maro amin'ny fahamarinana ho tahaka ny kintana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra.
miandray fandefahana mandray ny hareny na mampahendrena mihaja milaza arahina saotra anila zanakondrinandriama nitane erisy milaza ary nivoninaitra anila zanakondrinandriama nitane erisy milaza ary nivoninaitra. Ny vakiteny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina hebrio. Ry kristianina havana, ny mpisorona rehetra dia mijoro isan'andro hanao ny raharahana sy manolotra matetika ireny sorona tsy mahafa-pahotana akory reny. Fa i Kristy kosa indray mandeha monja no nanolotra sorona noho ny iota dia mipetraka mandrakizay eo ankavanan'Andriamanitra ka hatramin'izao izy dia miandry ny hanaovana ny fahavalony ho fitoerany tongony rahatr'izay. Fanatitra iray monja dia ampy andavorariany mandrakizay zay no amasininy ka rehefa voavela ny fahotana dia tsy ilaina intsony ny sorona noho ny iota. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ndao arantsika ioby ny evanjely. Evanjely masina no soratan'ny Masinda Marka, ny toko fa 7:10, ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 2:30. Tamin'izany andro zany Jesoa niteny tamin'ny mpianany ny amin'ny verenany ny nanao hoe amin'izany andro zany rehefa afaky ireo fahoriana lehibe ny masoandro iamezina, ny volana tsy hazava intsony, ny kintana ny an-danitra hiraraka ary ny herin'ny lanitra iozingozina dia ho hita amin'izay ny zanak'olona avy eo ambonin'ny rahona amin'ny kery lehibe sy voninahitra. Amin'izay izy dia haniraka ny anjely ary hanangona ny olompinidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Alaovy ho fanoharana ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa antomotra ny fahavaratra. Toy izany koa rehefa hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia fantaro fa efa antomotra mby eo ambaravarana izy. Lazaiko marina aminareo fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ho levona ny tany aman-danitra fa ny teniko tsy mba ho levona. Zany andro sy ora izany anefa dia tsy misy mahalala na ny anjely any an-danitra na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Zany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao alahady fa 3:30 mandavataona izao no mampiditra sika sahady amin'ny famaranana ny taona liturgika izay ankalaza sika amin'ny fomba manetriketrika amin'ny fankalazana an'ny Kristy mpanjaka, satria izay tokoa no mamarana an'izao rehetra izao. I Kristy manjaka ary dia tanteraka ny zava-drehetra ao aminy ary amin'ny alala
fandraisany sy miaraka aminy ary ao aminy no iombonantsika voninahitra aminy izay ankalazaintsika sahady amin'ny lalan'izao eukaristia izao ka ny tenin'Andriamanitra ary dia mampiditra sika sahady amin'izay fiainana manambara ny fahamaranana izao tontolo izao fiafarany izao tontolo izao izay ary dia izay no ambarany ireo tenin'Andriamanitra ho isika teo ary raha mandinika tsara isika dia ao anatin'ny krizy fasairanana fahoriana maro no isehon'izay rehetra zay hoy ny ireo vakiteny ireo raha dinina zany dia mety mampatahotra izay fiafarany izao tontolo izao izay mety mampangovotra tokoa izay ho an'izay sy ny homana dia mety marina izay ary ataoko fa mbola tadiditsika tsara ny fanoharana mikasika an'ireo Virginie Henry sy ny Virginie Adala ary dia samy maniry isika araky ny fiakevitra zay niresisika tamin'izay fotoana zay mba ho anisan'ireo Virginie Henry izany hoe manomana solika ary ny fanomanana solika dia tokana ihany dia ny fahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro mahay mampifanaraka ny finoana sy ny ataosika rehetrarehetra amin'ny fiainasika andavanandro ary ny mahay mampirindra an'izay no sy mampatahotra sika ary zay ny fiomanana tsara indrindra ary zay no ambaran'ireo vakiteny androany zary mampatahotra izy eo an'izay rehetra sy vonina amin'izay fa ho an'izay rehetra kosa nefa izay efa miatrika an'izay fiainana ao am' Jesoa izay ka raha tongary Jesoa ilay mpampakatra na dia io aza niady isan-karazany dia araky ny voalaza n'izay ny Daniela mpaminany dia anisan'ireo voasoratra ao amin'ny boky isika tsirairay avy ka sy ifoa ho amin'ny tena fiainana ka ny fiafarany izao tontolo izao zany dia mampiditra sika amin'ny voninahitra mandrakizay ary zay no ankalazaisika amin'ny alahady ho avy izao fankalazana ny Kristy mpanjaka sy hoe mpanjaka araky ny fieritreretisika andavanandro zay voninahitra izay fa ao anatin'ny fanompona ary dia izao sika nefa manjaka amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny fiainasika rehetrarehetra manjaka amin'ny olona isika raha manompo azy sy hoe fanompo sampy no ataosika fa fitadiavana ny soa ary zay ny fanompona tena izy ary zay ny fanolora-tena fahafoizana zay ambarany ny vakiteny faharoa ao amin'ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ny tena fahasorona tadiavan'Andriamanitra amintsika dia isika tahaka ny Jesoa manolotra ny aisika ny fahafoizana ny fankatoavana ary ny fankatoavana nataon'i Jesoa dia indray mandeha any ary dia izay ny batemisika zay batemy mitondra amin'ny tena famonjena ihany koa ka raha tongary ny farandro araky ny ambarany fanoharana ataony Jesoa ao amin'ny evangeliny Masinday Joany Masinday Marka azafady 7:12 dia anangana ny olom-pinidiny eny amin'ny vazatany efatra izy eseo amboninahitra tokoa Jesoa eny ambonin'ny raona hoy ny fanoharana io ary dia amin'izay dia eseo avokoa ny famozena ireo vovonzy rehetrarehetra raha vao manaraka ny ransany ka mandravina dia aokary isika araky ny afatry ny ataon'i Jesoa io dia mba iombona amin'ny bebe koa isika ka ahafantatra n'ireo famantarana inona moa ny famantarana fa na dia eo aza ny fakapanahy na dia eo aza ny endrikendrik'olona na dia eo aza ny fanaratsiana ataon'olona dia aoka ahafantatra tsara isika fa ao amin'ny Kristy ihany no lalam-pamozena ho ansika ary
raha ao amin'ny Kristy ary no lalam-pamonjena ho ansika dia iroso lalindalina hatrany isika ka ireny zavatra miseho ity ivelany izay mety miteraka fahatahorana, mety miteraka fa fisalasalana azy indraindray dia hitasika fa isika kristianina dia atao hiomana amin'ny tena fiainana amin'ny alalana ny fiainana mahajanak'Andriamanitra sika. Ny anjarasika dia mahalala ny fambara miseho eo amin'ny fiainasika ka ireny fambara ireny no anampy asika ary iroso lalindalina koa amin'ny tena fiaina kristianina. Sy tokony ho blocage ho ansika, ho sakana ho asika zany ireny zava-misy mety mampatahotra asika ireny fa mifanohitra amin'izay aza au contraire an'izay ho raisika ireny anamafy ny finoansika ka irososika lalindalina koa ka ezasika mampanjaka ny Kristy amin'ny fiainasika, andesasika tanana ny finoana, andesasika tanana ny eglizy ka iroso lalindalina koa isika mba ho eglizy velona, ho fianakaviana misy an'Andriamanitra ny fianakaviantsika ka na dia ho tonga aza ny farandro ny fiafarany zao rehetra izao dia sy atahotra isika satria ny fianakaviantsika, ny quartier sika, ny inspection sika efa eglizy satria mivavaka, eglizy satria mahafoy tena, eglizy satria mizoro ho vavolombelona, eglizy satria mandray atanana eo amin'ny fiainasika manontolo ka ny faniriana ary dia mba izoro ho tena vavolombelona tokoa isika ka na izao na rampiso dia eo anivosika mandrakiriva i Kristy ry Jesoa Kristy zokinay io eo anivonay mandrakariva ianao ary amin'ny alalanao sy miaraka aminao ary amin'ny alalanao ary miomina aminao mandrakariva no anatanteranay ny zavatra rehetra ataonay ka na dia ho tonga aza ny fiafaran'izao tontolo izao na dia mety atahotra aza zahay hiatrika an'izay na dia eo aza ireo fahoriana sy ny fahasaranana maro samihafa dia mitodika aminao tokoa izahay mba hanana an'izay tena faharetana izoro ho tena ho vavolombelona ka ho tonga tokoa neny fanjakanao eo anivonao eo anivonay ampio izahay sy atahotra na dia eo aza ireo zavatra mety mampangovotra anay sy atahotra hatramin'ny fahafatesana aza fa asiaro fa ilay io no andro ionanay aminao, le andro fionanay aminao no sarobidy fa omano zahay mba sy atahotra an'izay andro izahay aoko tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sanandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masy